Ampifaliana no iarabananao izay manaraka izao fandarana manokana izay ampitsarana ny herisetra. Mandritra ny andro maromaro isika dia araketo herinandro izany dia nirariana mba hitondra fanovana hikasika ny fiainanao izay manaraka ny hafatra ary hampisy fiovana eny anivon'ny fiarahamonina. Maneho fangoram-po feno, maneho fangorana sy fiantrana lalina ireo izay mila izany. Na amin'ny teny vahiny antsointsika hoe ému avec compassion. Izay ny lohahevitra ho resantsika anio. Maro ny olona manodidina antsika no hiara-ny herisetra amin'ny lafiny maro, miaritra mangina ny alahelony, very hevitra sy mahatsapona fohy, tsy mahita ny lalana tokony hombana. Nozimbazimbaina ny asina maha olona azy ireo ary ao ireo manana aratrapo lalina ary isika dia mazana tsy manan-kambara manoloana ireny namantsika hiara-ny tsirariny ireny. Mety tsy mpitsabo momba ny fahasalaman'ny saina tokoa isika, tsy psikology na ireo olona nahazo fiofanana manokana, kanefa tsarovy fa manana andraikitra amin'ny fanamavanana ny olana teraky ny fanimbazimbana ny maha-olona sy ny fiantraikan'ny herisetra eo amin'ny fiainan'ireo namantsika isika. Tsarovy fa nisy hatrany ireo olona niantra sy naneho fangorahana lalina ireo. Izany hoe ireo trapahoriana sy ny aran-tsirariny nandritra ny taonjato ny fandimby, ny haintam-pahalianana sy tampangorahana fatratra ary nampahery azy ireo ka nampitony ny alahelo sy tomaniny. Ary tsy vitan'izany ihany fa nitady ny fomba nanampiana azy ireo hitraka sy handresy ny olany. Mety ho namana akaiky izy ireny, mety ao anatin'ny ankohonana ihany koa. No tanterahan'izy ireo ny voalazan'ny Efesiana 4:2-3 manao hoe ary ao ka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo ka ifampiantra sy ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Ndao ary ho fantarintsika hoe inona ireo karazana herisetra sy fampanarana-pahefana mitarika amin'ny fanimbazimbana ny asina maha-olona ka mety hitarika amin'ny ratram-po na koa ny ratra ara-batana. Azo sokajiana 4 ny herisetra ary ho jerentsika tsirairay ireo fizarana ireo. Voalohany amin'izany ny herisetra ara-batana, ny herisetra ara-bolana, ny herisetra ara-ekônomika ihany koa ny azo ilazana azy, ny herisetra ara-tsaina ary amaranantsika azy ny herisetra ara-nofo. Ny herisetra ara-batana dia miseho amin'ny alalan'ny fikasihan-tanana, vono amin'ny endriny rehetra. Mety mampiasa fitaovana ireo olona manao izany, miteraka ratra ara-batana ary mety azona takaitra io karazana herisetra iray io. Ny sokajin'olona marefo ny betsaka tratran'izy io eto Madagasikara. Tafiditra amin'izany ny vehivavy, ny ankizivavy ary ireo olona manana fahasembanana ihany koa indrindra. Ny herisetra ara-tsaina indray dia miseho amin'ny alalan'ny teny marary, mandratra, fanakianana, fanimbazimbana ary mamenatra ilay arana indrindra ireo herisetra io raha atao eny mason'ny olona. Mitarika ratra-po ary ny fanerenan'ny olona iray hanao zavatra tsy eken'ny sainy dia azo sokajiana ihany koa ho herisetra. Tafiditra ao amin'ity ny herisetra miompana amin'ny fifandraisana amin'ny hafa. Miseho izany rehefa ferana ny olona, azo ifaneraserana, arahy maso ny fampiasana tambazotra sy ny internet ratsorina. Izany hoe tsy afaka mifandray malalaka amin'ny olona tiana ifaneraserana ilay olona hiara-ny herisetra. Miteraka alahelo izany ary ho fahatsapana fanohitohinana ny zo sy fahalalahana ny endrika toy izany. Ny herisetra ara-bolana, ny ara-toe-karena indray dia miseho anivon'ny ankohonana izy io amin'ny ankapobeny. Amin'ny alalan'ny famerana ny vola omenan'ny olona iray, matetika ny vehivavy ny tratran'izy io ary ao koa ny fisintonana ny volan'ny hafa na ny tsy fanomezana ny vola tokony hivelomany na dia manana izany aza ilay olona manapatra fahefana. Ary ny herisetra ara-nofo izay fizarana farany dia ny fanerena olona iray ara-nofo na atsointsika hoe fanolanana. Ny fampanarana-pahefana amin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo dia hitranga izany, mitranga eny anivon'ny tokantrano. Rehefa tsy voahaja ny zon'ny andaniny fa misy fanerena sy fanamparana hery dia sokajiana ho herisetra ara-nofo izany.
eny fa na ao anaty tokantrano ara-dalàna ary no isehoany. Miaina anaty alahelo anaty fahanginana ary mitarika hatramin'ny famoizam-po ireo olona iaran'ity karazana herisetra ao an-tokantrano ity. Fantaro ary fa ny fampijaliana dia endrika fampiasan-kery, fampiasana fahefana mba andratrana sy anakanana olona iray tsy asa na tsy hifandray amin'ny hafa, ka ireo sokajy efatra ny tany saina ireo no endrika sehoan'izany herisetra izany. Mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fampiasan-kery. Na io ara-batana, na io ara-tsaina, na io ara-nofo. Tsaroa fa Andriamanitra dia fitiavana. Ary araka ny voalaza ao amin'ny Jaona voalohany toko faha-4 andininy faha-9 manao hoe izay tsy tia dia tsy mahalala an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana. Ary mamariparitra izay mafitiavana an'Andriamanitra izay ny Salamy 3:100. Ary ambarany mazava eo amin'ny andininy faha-9 fa mamindra fo sy miantra Jehova, mahari-po sady be famindram-po. Voarakitra ao amin'ny Exodosy toko faha-4:30 andininy faha-9 io toetran'Andriamanitra io manao hoe ary Jehova nandalo teo anatrehany ka niantso hoe Jehova, Jehova Andriamanitra mamindra fo sy miantra, mahari-po sady be famindram-po sy fahamarinana. Tsarovy fa nantsoina hitondra fahazavana izao sy anao. Araka ny voalaza ao Mateo toko faha-5 andininy faha-412 tapany faha-2 manao hoe ianareo ny fahazavana izao tontolo izao. Maro ireo miaritra mangina herisetra, tsy miteny izy ireny na dia maratra aza ny any am-pony lalina any. Ny tokantrano tsy ahaka hoy isika malagasy. Ary izany fomba fiteny izany dia manampitrotraka amin'ny fahavoazan'ireo mijaly. Ko ankehitriny, fantaro ireo mila vonjy ary toano izy ireo amin'ny alalan'ny teny mampahery sy mamelombelona. Jesosy no nanehoatra ao antsika. Arak'izay voalaza ao amin'ny Lioka toko faha-4 andininy faha-20 manao hoe ny fanahin'i Jehova no ato amiko satria nanositra tory-teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy. Koa izao, asaina ianao amin'ny maha-panaradian'i Kristy mba hanana izany toetra feno fangorahana sy fiantrana izany ka hanamaivana ny fahorian'ny hafa, hampahery sy hampitraka azy ireo. Ny firariana dia ho fitaovana mahomby ary sarobidy azon'Andriamanitra ampiasaina hanohanana ireo mijaly sy tratry ny tsirariny anie ianao izay manaraka izao fandarana izao. Hiaraka hivavaka isika. Voninahitra tolotra ainao rainay tsara sy masinay indrindra izay mitoetra any an-danitra noho ny famindramponao tsy tapaka aminay. Mankasitraka satria nomenao afatra indray izay tamin'ity androany ity. Mangataka ny herin'ny fanainao masina Jesosy mba hampianatra anay hanana izany fitiavana izany, mba hanananay hery ihany koa hampaherezanay ireo izay mila izany amin'ireo manodidina anay na ireo namanay na ireo fianakaviana izay olona tokony hampaherezinay Jesosy dia ampio izay mba hanana fanoloran-tena hanao izany asa izany. Ampianaro izay hanana an'izany fangoram-po lalina ho an'ireo izay mila izany. Dia mino izay fa hikasika ny fonay tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany no angatahana ny vavaka. Amen.